zay ny amin'iny fa tontolo politika kosa indray misy ny toromarika namen'Andriamatoa Marc Ravalomanana raha nambarandramatoa Ianto Arandriamandrato mpikambana eo anivon'ny antoko teza raha ny fanazavany moa dia mitondra ny fomba fijery ary milaza ny tsy mety amin'ny fomba fitantanana ny fitondram-panjakana no isan'ny andraikitra sy baiko nomeny ny filoha teo aloha. Eto aloha zany dia tiako marihana fa amin'ny hoe mivadika any amin'ny hoe mpanohitra. Misy maty sy ny fantanena mipetraka dia ny hoe nareo nanaiky amin'ny fitondrana io nefa nareo amin'izao fotoana izao manda. Raha ohatra ka amin'ny firenena anankiray dia demokratika dia manaiky ny ao amin'ny mponina ao aminy hoe misy voka-pifidianana atao na tsara iny na ratsy iny manaiky zany fa izy ny filoha lany. Zay le atao hoe manaiky amin'ny filoha teo. Fa raha ohatra kosa misy zavatra hita zany amin'izao fotoana izao ary fito volana lasa zay ary tsy vao zao any efa nandritry ny transition iny ary zany hoe efa nandihy fotoana efa roa taona sy tapany miampy fito volana zao hita fa mbola misy sakana amin'ny fivelarana ity firenena ity, mbola misy sakana amin'ny tsy fanajana ny zo an'izany atao hoe mponina izany dia tsy maintsy mijoro zany mandray andraikitra ny mouvance Ravalomanana milaza fa misy zavatra tokony ahitsy sy tokony amboarina eto amin'ny firenena. Tsy maintsy zay le ataoko hoe instinct citoyen, tsy maintsy zany manolotra hevitra milaza hoe zao ny tokony atao eo amin'ny firenena anankiray. Ny fahanginana sy ny mody tsy hita na ny hoe satria sao dia voatotoyana ny tombontsoan'ny tsirairay dia tsy mandeha tsy tokony hisy intsony amin'izao fotoana fa ny firenena nefa lasa lavitra loatra. Raha misy zavatra hoe may trano may ohatra na tanàna may ninon'inona io na tranon'izy io na andrasoa na andrabe dia vonjena aloha ny firenena amin'izao fotoana izao hita fa sahirana dia vonjeny ny firenena io ary tsy maintsy mijoro amin'izay na ho mpanohatra amin'ny filazan'izany na tsy mpanohatra amin'ny filazan'izany fa tsy maintsy mitsangana milaza ny tsy mety. Ny andro aloha amin'izao fotoana an'izay ny consigne angefa nolazay ny indroa zay ny anankiray ozy hoe misy fetrany taona ny zavatra rehetra, ny faharoa hoe tsy mety intsony zavatra efa mipetraka zany zay fa izy moa ny lehibe ny vasa dia anjarany zany ny tena milaza entitra izay ho atao.